amin'irony fo madio aho Andriamanitro, ary avaoziorina marina ny fanahiko ato anatiko. Salamo fahavaika amin'ny dimampolo andiny fahafolo. Olom-baovao zava-dehibe amin'ny fanarahana an'Andriamanitra ary manana anjara lehibe izany hoe rehefa miaraka amin'i Jesosy Kristy dia lasa olom-baovao isika. Ny fanavaozana tanteraka ny fo no fototry ny maha olom-baovao. Mila mitalao sy miantehitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny olona ka mifikitra ampaharetana amin'i Kristy tahaka ny Jakoba. Mandra-pahatonga azy ahafantatra ny tena toetra sy hahazo hery vaovao ao aminy. Amin'izany fomba izany, ny kristianina dia mahazo fahazavana sy tanjaka tsy mbola hitany teo aloha, ary voaharo amin'ny fanafihan'ny fahotana sy ny devoly izay mezaka ny andrendrika antsika. Satria Jesosy Kristy no mpamonjy efa nanavitra antsika, efa nanavitra ahy tamin'ny rany. Ny olom-baovao dia mijoro ho an'i Kristy. Ny hamantarana izany fa olom-baovao izao, olom-baovao ianao, dia mijoro ho an'i Kristy. N'inona zavatra atao, n'aiza n'aiza aleha dia mijoro fa an'i Kristy ianao. Izany no midika fa olom-baovao no van'i Jesosy Kristy ianao. Manao ny asa amin'ny fahatsiarovan-tena, manao ny asa ny an'i Kristy, izany no olom-baovao, ary tadio fa mandritra izany dia ampiasaina ho fiomanana ho amin'ny fiainana mandrakizay ny fakam-panahy. Mety misy fakam-panahy izay manoloana antsika dia ampiasaina izy ireny, avelan'Andriamanitra iseho izy ireny mba hanomanana antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay. Koa tena ilaina ny fienderana amin'i Kristy mba hahatonga antsika tsy ho lavo anatin'ny fakam-panahy, ary hahatonga antsika mba ho hivoaka mpandresy. Ry namako, ny maha olom-baovao dia fanavaozana tanteraka ny fo sy ny fanahy. Mifikitra amin'i Kristy amin'ny finoana, ary ny fiomanana amin'ny fiainana mandrakizay sy ny hanoherana ny devoly dia ampahany amin'ny fiovam-po sy amin'ny maha hoe olom-baovao. Miantso anao ny Tompo amin'ity anio ity. Andeha isika hangataka amin'Andriamanitra fo madio sy fanavaozana tanteraka, hifikitra amin'i Jesosy amin'ny finoana sy faharetana, ary hanohitra ny devoly sy ny faniriana ratsy rehetra. Aoka hiantehitra amin'Andriamanitra tanteraka ny fanahintsika. Ahazo hery sy fahazavana tsy mbola hitantsika isika rehefa miantehitra amin'Andriamanitra, ary olom-baovao marina amin'ny fiainana sy amin'ny zavatra rehetra izay atao. Koa aoka hiantehitra tanteraka amin'Andriamanitra, ary ho tanteraka amintsika izany maha olom-baovao ao amin'i Kristy izany. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao noho izany teninao izany, izay mampitodika ny sainay indray, mampifantoka anay tsiraray avy fa ny fanarananao dia tokony hiteraka voka-tsoa eo amin'ny fiainanay, dia ho hitantaratra izahay fa olom-baovao, voaova amin'ny fanahinao, voaova amin'ny alalan'ny fifandraisana aminao sy fianterana tanteraka aminao. Ataovy tanteraka eo amin'ny fiainanay izany, satria tianay no voafonjy. Ankehitriny, raha misy ireo namanay manaraka ity fandarina ity, tsy salama, mety aiza ianao hanasitrana azy amin'ny fomba manokana. Raha misy manana etaeta manokana na ny fianakaviana, manana projet, aoka ho fantatry ny tsiraray avy, fa ianao dia efa manomana ny tsara indrindra ho an'ny tsiraray. Ankehitriny, tahio ny tontolo andro izay ho diavinay, mba ho voninahitra ho rery any. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.